fahaleovantena andro lehibe ihany koa atsika eto Grenoble fa 10 taona no nijoroa ny fiombonan'ny fiangonana kristianina malagasy eto Grenoble. 10 ans c'est pas rien, 60 ans c'est pas rien. Ny atsika eto Grenoble ny mahasamihafa atsika dia le misy association foana toanatsika isa-taona amin'ity taona ity izay efa nantombokantsika ihany koa tamin'ny volana février ny école verte ny Kianjasoa no hotoanatsika mangataka anireo izay responsable ny écuménique mba hitsangana eto anoloana eto azafady. Dia manolotra ny arabantsika rehetra tratran'izao fankalazana ny faha-20 taona nahazoana ny fahaleovantena izao miarabantsika tompona andraikitra rehetra atao amin'ny écuménique malagasy eo moa ny ao amin'ny FPMA eo ihany koa ny ao amin'ny FLME izay soloan'ny tompona andraikitra voalohany tena eto eo ny Fiangonana Katolika ihany koa izay ijoroanay dia misaotra be dia be anao koa mopera sy Alain Dreyfus izy moa dia tena ray aman-dreny betsika satria raha nisy izay 10 taona izay dia tsy tonga ho azy akory fa teo ny asa natao nandritra n'izay fotoana izay ka isaorana antsika rehetra amin'izany ezaka ataontsika ho voninahitra Andriamanitra izany dia mivantana ny izao fivavahana ataontsika izao fa dia miarabantsika rehetra ihany koa any amin'ny tambazotra sosialy rehetra amin'ny YouTube na amin'ny Facebook makasitraka anareo manaraka sy mandray anjara ihany koa miaraka aminay eto fa raha tsy eo moa nareo dia izay reriny eto ka na dia any tokantrano any ary dia manasa anareo hiaray vavaka aminay hiaray vavaka ho an'ny tanindrazantsika ary koa hiaray vavaka ho an'ny écuménique ho antsika eto Grenoble. Raha sanatria misy ny fahatapahana amin'ny tambazotra dia miverina fotsiny ianareo amin'ny page d'accueil dia hitanareo ihany hoe misy live mandeha eo zay dia mamerina fiarabana dia misaotra antsika rehetra dia bonne messe Andriamanitra daholo. Efa nalefana amintsika ny tokantrano any daholo ny lien rehetrarehetra azadino ilay lien litchi satria anisan'ny teneniko teo hoe ny tena ivoritsika koa dia amin'ny fetim-pirenetsika fa ilay association dia amafiziko zany le lien itsika izay eto atoerana moa zany dia manao rakitra tsika amin'ny farany fa izay any tokantrano dia misy an'le lien litchi na afaka miantso koa nareo ny trésorier ny fiangonana tsirairay avy anaovanareo ny don ho an'ny école verte ny kianjan'ny volasoa. Atombokantsika ara ny fotoam-pivavahana dia ataontsika ny hira fidirana.
faliana miara-mitsangantsika toko dia manamafy ny teny fiarabana efa natomboka ny région tondra teny teo aloha na président na i Francine ka hoy ny fitenin'ny razantsika malagasy rehefa tojo tony taona toy izao hoe arabana tratra ny asaramanitra sarasara andriamanitra andrenanahary ho arivo-tratry ny taona ny isika tsy hisara mianakavy dia izany koa no amafisina etona iarabanantsika amin'izao fotoam-pivavahana iarahantsika milao izao kalaza amin'ny faha-enimpolo taona ny virena amin'ny fahaleovantenantsika malagasy sy ny fahafolo taona ny aina ny FFKM eto Grenoble. Kristiana ary isika tafavory eto koa miarabanareo amin'ny anaran'ny tompontsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia andehatra isika mianakavy hietry teny eo anatrehan'Andriamanitra fa olombelona malemy sy osa kanao izay vavaka fifonana fangataham-pamelana amin'Andriamanitra izay. Ankalaza izao androm-pirenena izao izahay malagasy Andriamanitra ka tonga angataka tsodrano avy aminao izahay ny aviany soa rehetra ianao izay mpanao ny tsara sady tsara kanefa mialohany irosoanay amin'izany dia mahatsiaro manatsiny izahay koa ifona sy iaiky ny fahadisoanay ary mitalao sy mangataka aminao izahay mba hamindranao fo sy hodiovinao ho afaka amin'ny faharatsiana sy ny loto rehetra mbola mameno ny fonay matetika noho ny fanadiniovanao anay ary tolotra avy aminao irery ihany no azoanay izany noho ny valana retina miatra aminaina sy eo amin'ny samy malagasy ary eo anivon'izao tontolo izao ka ny anafaka anay no nanoloranao ny zanakao avelao ny elokay tahaka ny amelanay izay rehetra nanao meloka taminay noho ny fitiavatena mba naompo mampisy fanararaotana isan-karazana mba ka tonga fikatsana tombontsoa ho an'ny tena fa tsy mitsinjo ny hafa ao anaty fahasairanana
noho ny sy fivelomanay amin'ny fivavahana tanteraka sy ny famonjenana tolotra ao anay dia matetika mifanavakavaka ara-po, ara-toekarena, ara-piarena politika, ara-pinoana kory aza. Avelaony elokay. Noho ny fialokalofanay tamin'ny fahalemenay mba tsy hanaovanay na inoninona eo anolohan'izay tokony ho ataonay, noho ny tsy nanananay finiavana hanao araky ny sitraponao, noho ny hafanam-potsy indraindray tafahoatra loatra, tsy ampieverana tony ka nahatonga anay nitsambaka amin'ny raha ratsy tokony atao, hany ka nanjary fitsarana ny hafa nanameloka ny maha-kristianina anay sy nahatonga aloka teo amin'ny voninahitra efa nataonao anay. Zandry tompoandriamanitray ny fahotana vitanay, izany ny fahatsapatena misy aminay, izany ny fiatretenanay fa osa sy malemy izay ka mitodika aminao, tsy manary toko fa zanakao namoizan'i Jesosy ny ainy, koa mitodika aminao ankehitriny matoko ny fitiavanao sy ny famindraponao, ka mamindrafo avelaoeloka izay ho feno hafaliana sy fiadana ny fiainanay, ho tonga olom-baovao, iaina ny fiombonana, fifankatiavana, fihavanana aminao sy amin'ny olona rehetra manodidina anay. Petraka isika dia mihira indray izany hafaliana. Izany hafaliana
teny famelaka eo ivanatsoan'Andriamanitra ho amin'ny fahasavana mahagaga ao amin'ny Kristy isika efa lavitra ny famindrampon'Andriamanitra tany aloha ankehitriny efa voata sy voavelaheloka koa dia iraka solotena Kristy izahay toa an'Andriamanitra mangataka anay manao hoe solon'i Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ny anareo izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ho amin'ny kosa isika koa avelan'Andriamanitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina ny elokareo rehetra. Amen. Efa vita fihavanana amin'Andriamanitra ary isika ankehitriny koa andeha hifampizara hafaliana sy fiadanana noho ny toejava misy ara-pahasalamana dia tsy asitsika fanday tanana fa afaka maneho fihetsika kosa ny hoana izay hafaliana sy fiadanana izay. Mira ataontsika amin'izany omeo fitiavanao Tompo. Dia raha hitsangana ary tsika hiaraka anao fihetsika miaraka. Andriamanitra rainay eo faly izay ka midera sy mankalazanao miantso ny anaranao izay ka ingany ianao hitay anay sy hijodrano anay ary hiaro anay sy hampamirapiratra ny tavanao aminay sambatra izay malagasy sy manananao Andriamanitra ho tompo toky sy mpiaro anay ianao ny mpanapaka amin'ny fanjakana rehetra koa mangataka aminao izay anome ho an'ny tompon'andraikitra rehetra ao amin'ny firenenay ny fahefana avy aminao kao ho sitraka ny tarika ny fiheverany rehetra hoentiny hampandrosony firenenay ho voninahitrao toy ny nanomezanao fahendrena sy fahalalana any Salomona mpanjaka nakasitrahanao sy ny tantana ny vahoakanao araka izay nindriny fonao mangataka aminao izay ampidina aminay tsiraray avy fanainao masina
mba hitarika anay anaraka ny Kristy fahazavana ka tsy andehananay amin'ny maizina ary izy mifahamarinana aololafaka anay aizanay hatrany miaina ny fifankatiava amin'ny piraitapo sy ny fitsinjovana ny ory sy ny mijaly satria izay mampiavana dia mamafy ny vokatry ny fahamarinana. Manafahanay Andriamanitra andrinanarainay eo amin'ny fiaiainay eo aminay samy malagasy fa efa sitrakao nomenanay io nosy tanindrazanay io ary ahatonga anay malagasy rehetra avy amin'ny lafivalo amin'ny nosy ho vahoaka iray. Ny fiadanana sy ny fandriampahalemana ny anjaka amin'ny tanindrazanay ary izany no feno sy tanteraka dia araka ny Fotoam-bavaka efa notonon'ireo malagasy kristianina raizanay hoe Madagasikara ho an'i Kristy ary Kristy ho an'i Madagasikara. Amen. Izao tsika dia aripetraka dia iroso amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Vaky teny anankitelo no aroson'ny fiangonana amintsika ka alohany ienotsika an'ireo vaky teny ireo dia hiantso ny fanahy masiny itsika amin'ny anaran'ny hira ary fanahy mpanazava. Ny vaky teny voalohany izay ho vakiana amintsika dia nalaina tao amin'ny bokin'i Isaia toko 2:30 andininy 5:10 ka hatramin'ny 20. Rehefa hitantsika izany dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Indray andro any dia atosaka ny fanavy amin'ny Tompo ao ambony ka anjary samy mahavokatra ny tany hevitra ary ny samy mahavokatra nanana ny lanjan'ny ala. Onona any amin'ny tany hevitra
ary anjaka ao amin'ny sama-vokatra ny hitsiny. Fiadanana ho vokatry ny hitsiny ary filamina ny fandriampahalemana no aterany hatrany hatrany. Ny vahoakako hitoetra eo amin'ny faritra miadana ao amin'ny fonenana misy fandriampahalemana sy ao amin'ny fialan-tsasatra amin'ny feny fitoniana. Amin'izay kosa no ripaka ny ala noho ny avandra ary arodana ilamaka tokoa ny tanàna. Kanefa ho sambatra ianareo afaka mamafy eny amoron-drano na aiza sady mamela ny omby sy ny biriky iriaria. Dia mbola hotoizantsika ny fianonan'ny tenin'Andriamanitra nalaina tao amin'ny Kolosianina 3:7-12 ka hatramin'ny 17. Toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo. Olom-boafidin'Andriamanitra sy voatokany ho azy ianareo sady efa notiaviny. Noho izany, aoka ianareo hitafy antsara-po sy fiantrana, amoram-panahy sy fanetretena, fahalemem-panahy sy faharo-po. Mifandefera ka mifamelay eloka ianareo raha misy manana alahelo amin'ny sasany. Aoka ianareo koa mba amela eloka tahaka ny efa namelan'ny Tompo eloka anareo. Fa ambonin'ny zavatra rehetra mitafy ny fitiavana izay mameny antsara-panahy rehetra ho tanteraka. Aoka anjaka ao am-ponareo ny fiadanana omeny Kristy, fa ho amin'izany fiadanana izany no ny antson'Andriamanitra anareo hitambatra ho tena iray. Ary aoka ho feno fisaorana an'Andriamanitra ianareo. Aoka ny tenin'ny Kristy hitoetra betsaka eo aminareo ka hifampianatra sy hifananatra amin'ny fahendrena tanteraka ianareo noho ny fahasoavana manenika anareo. Noho ny fahasoavana manenika anareo dia mihira amin'ny fonareo tokoa an'Andriamanitra ka mikalosa lamo sy hira ary antsa asesiky ny fanahy masina. Ary ny zavatra rehetra lazainareo na ataonareo dia aoka tontosao avokoa amin'ny anaran'i Jesosy Tompontsika, isaoran'Andriamanitra iray amin'ny alalany. Amen. Iary hitsangana tsika hitsena ny vaovao mahafaly. Mifankatiava ianareo toy ny tiavako anareo. Alleluia. Vakinantsiary ny vaovao mahafaly. Vaovao mahafaly dia Jesosy Kristy Tompontsika araka soratany Masinda Matio ao amin'ny toko 5:20 ny 4:10 dia atsanina amin'ny 30. Dia mbola nanao ity fanoharana ity indray koa i Jesosy. Andriamanitra anao tahaka lehilahy anankiray
andeha hivahiny ka niantso ny mpanompony sy nametraka amin'ny fananany taminy. Ny anankiray nomeny talenta 5, ny anankiray 2 ary ny anankiray iray samy miaraka amin'ny fahaizany avy dia lasa nandeha izy. Ilay nandray ny talenta 5 dia nandeha nampiasa zany ka nahazo tombatra 5 koa. Tahaka izany koa ilay nandray 2 dia nahazo tombatra 2 koa. Fa ilay tsy nandray afa-tsy talenta iray kosa nandeha niady tany dia naleviny tao ny volan'ny tompony. No ny ela dia niverina ny tompon'ireo mpanompo ireo ka nampamoaka azy ny amin'ny volany. Dia nanatona ilay nandray ny talenta 5 nitondra talenta 5 hafa koa ka nanao hoe, talenta 5 tompoko napetrako tamiko ary indreto nahazo tombaritra talenta 5 koa aho. Dia hoy ny tompony taminy, tsara zany ry mpanompo tsara sy mahatoky, noho ianao nahatoky tamin'ny kely dia ataoko mpanapaka ny be ianao, miaraha mifaly amin'ny tomponao. Ary naratona koa ilay nandray talenta 2 dia nanao hoe, talenta 2 tompoko no napetrako tamiko ary indro nahazo tombatra 2 hafa aho. Dia hoy ny tompony taminy, tsara zany ry mpanompo tsara sy mahatoky, no ianao nahatoky tamin'ny kely dia ataoko mpanapaka ny be ianao, miaraha mifaly amin'ny tomponao. Dia mba nanatona kosa ilay tsy nandray afa-tsy talenta iray ka nanao hoe, tompoko, fantatro fa olona loza be ianao, fa mijinja amin'izay tsy namafazanao ary ny manangona amin'izay tsy nanahafanao. Ka natahotra aho dia lasa naleviko tany anatin'ny tany ny talentanao, koa indro averiko aminao ny anao. Namaly ilay tompony ka nanao taminy hoe, ry mpanompo ratsy sady kamo, fantatrao fa mijinja amin'izay tsy namafazako aho ary ny manangona amin'izay tsy nanahafako, koa tokony napetrako tany amin'ny mpampanana ny volako, ary rehefa tonga dia nandray ny ahy ambamin-janany. Alao ary ny talenta 10 fa izay manana no mena ka hanambe izy, fa izay tsy manana kosa dia alaina aminy mba amin'izay ananany azy. Ary ilay mpanompo tsy vanoko inio dia ry ho any amin'ny maizina any fa nisy fitolaniana sy fikotroana izy. Masina ny tenin'ny tompo, derany eo anao ry Kristy. Petrahakely ary isika. Dia ataoko fa mazava moa ny hevitra nyity fanoharana ataon'i Jesoa ity ho antsika. Fa isika eto amin'ity tany ity dia tahaka an'ireo mpitantan-draharaha apetrak'Andriamanitra ampivoatra sy hanatsara izany, manaraka ny teny ao amin'ny bokin'ny Jenezy na Genesis manao hoe, miteraha mitombo mameno ny tany ary miary azy. Adikako amin'izay le izy hoe manjaka aminy, miary ampitomboy atsarao.
dia itsika raha vo tonga teto amin'ity tany ity dia efa samy manana ny valeur na ny maha izy atsika tsirairay avy ary tsy afaka mitovy zay na oviana na oviana ary tsy adivina ihany koa fa araka ity ohatra omeny Jesosy eto amin'ity fanoarana ity dia mampitombo araka izay niraisinao no tena zava-dehibe. Ary Jesosy any amin'ny evanjely any dia miteny manao hoe izay omena be dia hitakina be. Ka Andriamanitra dia tsy manavaka, izy mamposaka ny masoandrony amin'ny olona rehetra, mandatsaka ny ranorany amin'ny marina sy ny tsy marina, tsy mba manavakavaka na manisy hoe reto atokony zao na atokony zatsy na manao hoe ty finoan'ny atsy na finoan'ny aroa, fa tiantsika rehetra Andriamanitra ary manome lanja ny maha izy atsika tsirairay avy. Sarobidy eo imasoko ianao, sarobidy eo imason'Andriamanitra atsika tsirairay avy, na inona toetratsika na inona toerana misy atsika, ary tsy adivana hoy aho izay toerana misy antena izay, fa mifahaizanao miaina mampandroso ny mampivelatra ny maha izy anao na ny mpiaramonina aminao no tena zava-dehibe. Ny talenta dia samy nomen'Andriamanitra, na azo ataontsika koa hoe ny fahalemena samy misy eo amintsika tsirairay avy, fa tsy mitovy koa zay. Ka raha itsika ny miaina sy mivelatra amin'izay talenta nomen'Andriamanitra atsika zay dia izay ny zava-dehibe. Tsy hoary ho mpanao zava-maneno daholo atsika, tsy hoary ho mpitondra teny, ho mpitoro teny na mpitondra teny malaza daholo, kanefa raha mifameno sy mifanampy itsika ary tonga milazain'i Jesosy hoe ho ray izy rehetra, dia izay no zava-dehibe. Ka hiezaka ary isika hiaina izay ampivondronana angamba no ilazako azy, hiaina amin'ny firaisan-kina, hiaina amin'ny fitiavana. Mbola saika hovakiako amintsika moa ny taratasin'ny masinda Paoly ho an'ny Korintiana ao amin'ny toko 12 andininy 4 ka hatramin'ny 12, nefa mety ho ana lava fotoana antsika zay, fa ny hevitra tiany tenenina amin'izay dia hoe samy hafa ny toetra na ny talenta na ny fahaizantsika, nefa fanahy masina iray ihany no manentana sy mibaiko atsika. Toy izany koa amin'ny hoe samy hafa ny rantsana, ny vatana, nefa mifampiakina ny vatantsika, ny ratsam-batantsika, ny ratsam-batana sy ny tongotra, fa mifampiakina reo ary iray ihany ny asany dia ny ahavelona atsika, ny ampivelatra atsika. Izay mampiasa, izay maha izy azy animbana ny hafa na tsy hitiavana ny hafa, dia izay ny ratsy indrindra. Koa manao izao vavaka izao tsika ho an'ny firenentsika, efa nakalaza ny 50 taona niverena ny fahaleovantena. Taoko fa aminareo misy efa amin'izany 10 taona izany raha olona efa manana ny fahamatorana ray aman-dreny be. Ny firenentsika raha jerentsika na ny mpitondra teo na tsika entina
indraindray samy mijoro amin'ny heviny tsy mety hifanampy ifameno ifanoana koa amin'izao vavaka ho an'ny firenentsika zao makalaza faha-enimpolo taona dia mba hisy fivoarana indrindraindrindra ny fahatahorana an'Andriamanitra, fiainana ny fahamarinana, fiainana fampanjakana ny fandriam-pahalemana mba hiadana ny vahoaka malagasy ray manontolo no iraritsika ho amin'ny ho avy. Samy andray anjara amin'izany tsika na amin'ny vavaka na amin'ny asa atao ny talentany men'Andriamanitra antsika tsirairay avy. Samy manana ny talentany ny men'Andriamanitra antsika isika, anjarantsika ihany koa ny mijery izay ampiarao amin'ny safidy matanjaka fa hivelatra na ianao na manodidina anao. Koa niezaka ataontsika FFKM nilazako azy eto Grenoble dia mba hitondra soa ho antsika tsirairay, ho an'ny tokantranontsika ary ho an'ny firenentsika. Ho ampian'Andriamanitra itsika amin'izay ezaka ataontsika izay. Amen. Miaraka iventy ny fekepinoana isika fa izany finoana izany indrindra no anambarantsika fa ao amintsika Andriamanitra, manampy antsika Andriamanitra mba hisin'izay fiombonana sy fifakatiavana marina izay. Zao mihinan'Andriamanitra tokana raitsoa nary ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita. Izao mihinan Jesosy Kristy tompotokana, zanaka lohatokan'Andriamanitra, teraky ny ray talohan'izao rehetra izao. Andriamanitra avy amin'Andriamanitra, fahazavana avy amin'ny fahazavana, Andriamanitra marina avy amin'Andriamanitra marina, nateraka fa tsy natao, iray fomba amin'ny iray. Izy nary amin'izao rehetra izao, midina avy any an-danitra ho antsika olombelona sy ho famonjena antsika, ary tonga nofo tao amin'ny Maria Virjiny no nihery ny fanahy masina, ka tonga olombelona no ombonina tamin'ny hazo fijaliana ho antsika tamin'ny andron'ny Pônsy Pilaty, nijaly ary nalevina, nitsanga ny velona tamin'ny andro fahatelo araky ny soratra masina, niakatra any an-danitra, petraka eo ankavanany iray, ary ho avy indray amboninahitra hitsara ny velona sy ny maty, ka tsy hanapataperana ny fanjakana. Izao mino ny fanahy masina, tompo sy mpamelona, ary ny sy zanaka. Isaona sy lemboninahitra, miaraka amin'ny ray sy ny zanaka, ary ny teny tamin'ny vavaka-mpaminana. Izao mino ny fiangonana iray masina, manerana n'izao rehetra izao, araky ny fanorenan'ny apôstôly. Izao manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka, ary miandry ny fitsangana amin'ny maty sy ny fiainana ho azy. Amen.
dia mbola anao ny ranom-bavaka isika hitalao ny fahasoavana sy ny famindrampon'Andriamanitra indrindra ny fanolovan'ny fanahy masina ho antsika tsirairay avy, ho an'ny fianakaviantsika ary ho an'ny firenentsika. Ny fiverenana iarahantsika manao mandritra ny ranom-bavaka, tompo eo eno izahay miantso anao mba enoy ny vavakay mitalao. Ny FFKM sy ny Fiangonana Kristianina Malagasy anty ampitan-dranomasina iombona ao amin'ny firaisana ny Fiangonana Kristianina rehetra eran-tany. Andriamanitra tsy toa mivavaka aminao zahay ho an'ny Fiangonana Kristianina amiray ao amin'ny fiombonan'ny Fiangonana Kristianina Malagasy aty Frantsa, ho an'ny Fiangonana Kristianina Malagasy rehetra aty ampitan-dranomasina. Tsy manana famendrehana tanteraka izahay ary mora mirona ho amin'ny fangapana mampizarazara, kanefa miezaka sy mibanjana ny famindram-po sy ny fiombonana feno ao amin'ny Kristy anoloan'ny fiangonana. Ray Masino, tehirizo amin'ny anaranao zahay izay nomen'Andriamanitra ny Jesosy Kristy mba ho iray izahay araka ny vavaka nataonao. Tompo, mivavaka aminao izahay mba hanjaka ao am-ponay tsirairay avy ny fiadanana natolotry Kristy, ka anomeanay faharetana sy fifandeferana ahaizanay mifampiaina sy mifampivavaka, ka hiavana ny Malagasy rehetra sy hifankatia tahaka ny itiavan'i Kristy antsika. Ny fiadananao no hitarika anay hijoro ho vavolombelona sy mahatoky amin'ny maha-Kristianina Malagasy anay eo anivon'ny fiarahamonina misy anay. Ny fiadananao izay natolotrao dia tsy taka ny fiadanan'izao tontolo izao, fa manafy hery sy fanetretenanay, ka anaiky handray ny fanavaozana avy aminao izahay ray eo. Amen. Mivavaka izahay ary misaotra anao tsy toa fa anomenao talenta tsirairay avy ny sakaizanao, ka ampitombo io zato avo eny ny fanomezam-pahasoavana rehetra noraisinay voninahitrao, ka ho tonga mpanompo tsara sady mahatoky anao hatrany izahay mba hidiranay amin'ny fifalian'ny tomponay, ary ampio izahay mba hampiasa ny fitahim-panahy amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Tompo, enoy ny vavakay.
mivavaka izahay ho an'ireo olona rehetra mila tohana sy ery-am-bavaka avy aminao, sitrano ireo marary, indrindra ireo isitratran'izao valanaretina coronavirus izao. Toany ireo miady saina no ny asarotam-piainana, ampionono ireo manamanjo ka omeo fanantenana avy aminao, Jesosy Kristy, zay efa nandresy ny fahafatesana ka velona mandrakizay. Jereo ary anjakao amin'ny alalan'ny fanahy masina ireo ankizy madinika sy ny tanora, mba hitomba amin'ny fahalalana bebe kokoa anao Tompo, ary taio ireo zokiolona hitombo fahasalamana sy hery, mba ho eniky ny haja sy ny voninahitra sahaza azy. Tompo, eno ny vavakay. Mivavah ho an'ny firenena rehetra izay efa niditra ao anatin'ny déconfinement tanteraka. Tsaroana manokana amin'izany ny firenena mampiatrano antsika. Ary amin'izao fa 80 taona ny fahaleovan-tenan'ny Madagasikara izao, dia aoka isika hivavaka ho an'ny tanindrazantsika mba hanjaka ao aminy ny fandriampahalemana sy ny fahamarinana. Tompo, enohy ny vavakay. Samy amentsoventso-pomanginitsika anolotra amin'Andriamanitra ny vavaka ao am-potsika tsirairay avy. Tsy feno vavaka iray raha tsy atambatray amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarin'i Kristy zanakao, ka irana miventy manao hoe: Rainay ny lanitra, ho amasinanao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao ety tany tahaka ny lanitra, omeo any ny masazana, avelao ny elokay, tahaka ny amelanay sy nanao melika taminay. Azo avelao azo fakapanay izay, fanao fanay am-dratsy, fanao fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Mipetraka tsika maraparana ny fotoam-pivavahantsika, dia mangataka ny masera zany hiakatra ety anome fanazavana kely momba n'ilay association école verte ny kianjan'ny Volasoa. Rehefa vita ny fanazavana masera dia hiditra amin'ny vaovao-piangonana tsika, dia mitsangana tsirairay avy atomboka amin'ny FLME, dia avy eo ny FPMA, dia ny Katolika mamarana azy alohan'izay aorianan'izay mandray ny tsodrano moperytsika. Misy ihany koa ny fiaratsika izay eto, mialatsiny ho an'ireo izay any an-trano, mandritry ny adiny iray tsika niaraka tamin'ity masika ity, dia hiaraka hifampizara mofomamy tsika fa 80 taona sy 70 taona, ça se fête. Il y aura aussi des fanalana etaeta. On va respecter tout de même avec ça, les distanciations et toutes les règles sanitaires. Mangataka masera. Dia misaotra amin'ny fitenenana manatitra ny fiarabanantsika rehetra na tratran'ny 80 taona ny fahaleovan-tenan'ny Madagasikara sika Malagasy. Ny fanamparana kely amin'ny sekoly école verte zay tantanan'ny maseran'ny Lasalety any Antsirabe. Ny toerana misy azy moa dia ao Andranomanelatra
tsy lavitra ny tanàna ny Ranomanelatra. École verte amin'ny fiantsoana azy ary fantatry ny olona maro rehetra any izy io. Masera 4 no mikarakara azy ary tanora postulante 7 miaraka ny mpiasa vitsivitsy ary koa le toerana moa dia atao hoe agropastoral ny koa ny fiantsoana azy satria tantsaha no miaraka aminay ary zanaka ny tantsaha no amin'ny sekoly. Tantsaha nefany a tsy manana tany fa ny anarany fotsiny no tantsaha. Dia ny toerana sy ny etimoan'izy io dia efa hatramin'ny 2005 ary ny sekoly tena ny anaran'ny ankizy a nanomboka tamin'ny 2011. Dia école verte, centre de formation rurale, le agropastoral. Nikendrena amin'izy io a dia indrindra tamin'ny hoe ireo tantsaha omena formation fiofanana amin'izany hoe mamboly sy miompy. Dia ny zanany mianatra ao amin'le hoe école verte. Dia ireo tantsaha ireo a tsy manam-bola fa ny mba hany ataony a dia miasa eo amin'ny tany ary vokatry ny tany ho an'ny kantina scolaire. Nefa tsy mahavita taona, tsy mahavita firy zany zay fanampian'izy ireo. Dia ankoatran'izay a zay ho an'ny ankizy a dia misy koa nefa ny mpampianatra zay tsy maintsy alohany koa ny karamany. Dia ny sakafon'ny ankizy moa isaky ny atoandro zany zay no manome sakafo a. Ankizy eo amin'ny 100 isan'andro no omena sakafo. Afa-tsy tamin'izao confinement zao zany a le tena farany zay mahantra be, tsisy ray tsisy reny na reny fotsiny a tsy manana ninina dia tsy maintsy nanaterana sakafo amin'ny atoandro. Ka ny anton'le hoe fangatahana fanampiana sy zay ezaka efa nataon'ny Fiangonana communauté malagasy Katolika miaraka amintsika Fiangonana rahavavy ao amin'ny FPMA sy ny FLME dia indrindra fa fanampiana ho amin'ny hoe sakafon'ankizy, kantina scolaire ary koa ho amin'ny fahasalamany ho an'ireo mpampianatra satria ny ray aman-dreny arak'izay voalazako teo izay dia hoe fanampiana eny an-tsano ataony fa tsy isan'andro akory satria ireo olon'ireo dia mikarama isan'andro ny école verte sy ny centre de formation koa nefany tsy manana andoavana hoe omena n'le ray aman-dreny hoe karama journalier, tsy vita an'izay fa ny any ataon'le ray aman-dreny zany a dia miasa ohatrany hoe solotena ny écolage, zay no vitany. Ao amin'ny sekoly koa dia misy ireo ankizy efa kamboty ray dia kamboty reny, misy kamboty ray fotsiny ary misy ireo vehivavy manano tena ny lozam-bady dia ampiana be lehibe kory zareo. Dia ozy izy ny paparay masina hoe l'avenir des enfants une priorité. Dia izay indrindra ny tena kendren'ny masera ny lasalety misy anay ny fikambanana. Priorité ny fanabeazana ny ankizy sy ny tanora ao amin'ny toerana satria raha tsy misy izay fanabeazan'izay amin'ny alalan'ny fampianarana sy ny fanabeazana dia tsisy fivoarany Madagasikara. Priorité zany any Madagasikara dia anisany ao amin'ny fikambananay. Koa eto dia mankasitraka, mankatelina zay miboiboika avy any amin'ny masera ny Madagasikara satria efa nilazaina azy hatrany am-piandohany izao fanampiana ataontsika ato amin'ny fiangonana izao. Aty tany lavitra aty nefa tsy manadino ireo madinika fa io Kristy hoe zay ataonareo amin'ireny madinika ireny a dia amiko no anaovana azy.
izay moa no nolazain'i Jesosy ary tena tanteraka izany amin'izao ataontsika menakavy izao ka mankasitraka mankatelina fa izay rehetrarehetra ataonareo dia Andriamanitra no amezato eny izay vitanareo izay ny alany taoninareo. Mankasitraka mankatelina tompoko. Amin'izay teny soa antenen'ny masery izay zany dia rehefa mivoaka eo tsika rehefa avy eo feno ireo arina anankiroa ireo dia tonga dia apiako izay teny masery izay mankasitraka mankatelina rehefa mivoaka eo tsika manao rakotra dia feno dia nareo any an-trano koa ohatr'izay dia mipoapoaka be mihitsy ilay litsi eo mangataka ny FLME ary anao ny filazana ny vaovao-piangonana avy any aminareo tompoko. Dia avy eo ny FPMA dia Katolika mamarana azy. Mbola faly miarabantsika rehetra tompoko. Izao fanompoam-pivavahana izao moa fantatsika fa tsy tanteraka raha tsy eo anilantsika eo anifontsika Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ary mbola mamerina koa ny fiarabanantsika tsirairay avy izay hoy ny fitenenantsika malagasy moa zany amin'izao fotoana izao hoe arahaba tratry ny asaramanitra sarasara Andriamanitra andriananahary ho arivo tratry ny taona ny isika tsy isara mianakavy. Ka dia faly izahay FLME eto à Grenoble miray amin'ny groupe communiqué eto à Grenoble manantotosa izao fanompoam-pivavahana izao amin'ny anaran'ny tompo. Ny vaovao-piangonantsika FLME araka ny fanaontsika amin'ity volana Jolay sy Aogositra ity dia misy foana isaky alahady ny fotoam-pivavahana izay arahantsika manatosa miaraka amin'ny FLME ao à Lyon amin'ny Zoom izany fotoam-pivavahana izany manomboka amin'ny 1:00 ora maraina. Ny vaovao hafa afaka ho lazaina koa dia tsy ho adinontsika na dia eo azy izao valana retina izao dia misy koa ny Fotoam-bavaka ary fotoana ohatran'izao koa izay ho tanterahana amin'ny 10 ka hatramin'ny 14 Jolay any amin'ny Toby pour Saint-Rémy dans les Ardennes io. Dia ho lazainantsika fiangonana FLME moa ny fizotrana izany fotoana rehetra izany. Dia tsy ho adinontsika koa FLME fa isaky ny maraina ho vatsim-panahintsika rehetra tsy ankanavina koa moa zany dia misy foana ao amin'ny tambajotra ny vatsim-panahy fotoam-pivavahana izay atao ny fiangonana FLME Ambatovonaky afaka rahantsika tsirairay avy. Izay angamba tompoko ny filazam-baovao eto anivon'ny FLME Grenoble. Koa dia mbola mametraka ny fiarabana firaritsoa ho tsika fianakaviana tsirairay avy ary ireo izay manaraka antsika koa amin'ny tambazotra. Misaotra indrindra tompoko, voninahitra an'Andriamanitra rery ihany. Amen. Mbola mpifaliana trano ry havana no ananterana ny fiarabanantsika tratrany asaramanitra noho ny 40 taona niverenan'ny fahaleovantena ary koa ny 10 taona izay nisian'ny asa iombonan'ny fiangonana kristianina eto Grenoble. Andriamanitra ny fahasoavana ny anamafy ny firaisan-kina sy ny fitiavana amin'ny fiangonana kristianina ary amin'ny malagasy reto eto Grenoble ho voninahiny rery ihany. Ireto ny raharaham-piangonana mahakasika ny fiangonana protestanta malagasy FPMA tafo Grenoble. Mitohy ny étude biblique ny sampana amin'ny sabotsy izao ny sekoly alahady ny anao izany amin'ny sabotsy 1 volana Jolay
ny sampana vehivavy kristianina ary herinandro aorinan'izay fa 7 volana jolay ny sampana lehilahy kristianina. Mitoy ihany koa ny fotoam-bavaka izay fanao isaky ny atalata amin'ny alalan'ny zoom sy ny confcall eto amin'ny tafo FPMA Grenoble. Fotoam-bavaka izay idodihana amin'Andriamanitra indrindra amin'ny tanjon'ny tafo ananam-pitandrana matianina. Ny farany nefa tsy kely indrindra amin'ny alahady ho avy izao fanompoam-pivavahana toy ny fanao dia amin'ny zoom ary azo atao ihany koa manaraka izany amin'ny telefona, azo atao ihany koa manaraka izany amin'ny YouTube araka ny toromarika izay efa ampitaina amintsika. Fa ny ampatsiahivana ary ny amafisina dia isy fivoriam-be ny tafo izay anasana mpandray ny fanasan'ny tompo rehetra amin'io alahady 5 jolay io aorianany fanompoam-pivavahana. Raha sitrapon'Andriamanitra dia anotrona ny fotoana ny fivoriam-be ny filohan'ny FPMA Dr Révérend Setarasolondraibe. Ireo ny vaovao avy amin'ny FPMA ka dia mbola mamerina ny fiarabanantsika noho ny asaramanitra. Man'Andriamanitra ireny ny voninahitra. Dia mamerina ny arabantsika ary miarabantsika rehetra koa andeha tokantrano tsirairay avy izay vao mety tafiditra amin'ny fandaharana mivantana amin'ny YouTube. Dia 10 taona izay no nisian'ny ekumenika teto Grenoble. Be dia be ny zavatra nitranga, be dia be ny soa, be dia be no zavatra mety ahitsy ihany koa. Ka fotoana angambanyzao no hoe isaorana nareo rehetra ny fanometanana tamin'izany hatramin'izay satria isa-taona moa dia miova foana vao mahery ekumenika dia tsy eto daholo nyreo olona reo fa dia isaorana ianareo tamin'ny zavatsoa sy ny asa nataonareo rehetra ho voninahitran'Andriamanitra. Dia isaorana ihany koa isika izay mbola eo am-perinasa mikarakara izany. Noho izao fotoana androany izao dia isaorana manokana ianareo vao mihera izay na nikarakara nitotana fotsy an'izao fotoana izao dia efa hitantsika teo moa tamin'ny voalohany ireo vao mihera ekumenika misaotra an'ireo ao amin'ny teknika ihany koa ny resaka sonorisation ny mpitendry zava-maneno, mpanao projection, ny isaorana be dia be ihany koa mopera dia isaorana be dia be tsika mianakavy. Isika no antom-pisiny izao fotoana izao ka irariana amin'ny 10 taona manaraka dia mbola hitohy hamirapiratra mandrakariva ny fihavanantsika, ny firaisam-pinoana ary koa ho ampitaintsika amin'ireo zanaka zandry faramandimbitsika izany fihavanana sy fifankatiavantsika eto Grenoble izany. Averiko ilay fanentanana amin'ilay rakitra ny tokantrano anankiroa zao ny hitako nanao tao amin'ilay ledisia raha nisantsika eto Grenoble angambany amin'ny arivo mahery ihany ka raha roa ao anatin'ny arivo no mandray anjara maivana dia maivana ka dia manentana antsika rehetra amin'izany tsika eto moa izany dia hoe amin'ny farany no manao. Ny vaovao-piangonana amin'ny katolika dia nijanona kely aloha izany ilay fihaonana fizika satria izay hoe mirespekte tsara an'ilay hoe tsy dia mivorivory be loatra isika dia mety tsy hisy aloha ny fivoahana ny sortia fanao isa-taona fa vaovao tsy dia mahafinaritra aloha izay fa tsy maintsy fahasalamana ambony indrindra dia tsy maintsy arahana. Alohan'ny tsika miditra amin'ny septambra dia mois d'août izany tsika isy anadiovana nyity fiangonana ity satria somary lavalava ihany mibozaka noho ny confinement dia mila déconfinena ihany koa izany mibozaka. Dia ny fidirana raha tsy 17 volana septambra dia 20 volana septambra miankina amin'ny disponibilité amopera izay anaovako antsoaveto satria fifidianana ny birao vaovao io na aiza naiza toerana misy atsika dia tokony mandray anjara ary tokony ho tonga atao am-piangonana isika rehetra satria fiovana birao zany fiovana olona mpitarika ihany koa dia zao dia atao fanentanana ho antsika rehetra atao amin'ny communauté tongava ho alefa amintsika eo ny vaovao na ny 17 na ny 20 volana septambra dia marary soa tain'Andriamanitra daholo ho ela velona ny
ecumenika. Misaotra tomboka. dia misaotra kapary lejimay dia fisaorana natao betsaka na izany ny havana sy ny fitiavana nasehontsika na atotosa izao zavatra izao a dia zava-dehibe ary tsy veranjara eo anatrehan'Andriamanitsika satria fiombonana firaisan-kina fifankatiavana no tanjona antsika indrindraindrindra fanamafisana izay hoe fiombonana amin'Andriamanitra izay dia tenen'ny Patrisy moa hoe ampitao amin'ny fianakaviana ampitao amin'ny taranaka mapara mba tsy olevina izay finoantsika izay tsy hoentiny rendrarendra indraindray aty amin'ity aty atalavitra aty fa matoako ny fanampian'ny tompo isika dia makasitraka makatelona nanatotosa ity fiaraha-mivavaka ity dia omena antsika zany ny tsotrana. Engane itsodrano ny fininetsika Andriamanitra ray-pahary ka tian'ny olombelona rehetra. Itsodrano azy koa ny zanaka izay nahafon'ny ainy ho an'ny fireneny rehetra. Ary itsodrano azy koa ny fanahy masina izay mahay mampifaka azo, mampifanaja ary mampifankatia ny olona rehetra na dia samy hafa fiteny sy samy hafa fombaza. Ary ho antsika mianakavy izay tafavoreto androtsaka ny tsodrano sy ny fahasoavany amintsika Andriamanitra mahefa zavatra rehetra, ny Ray, ny Zanaka sy ny fanahy masina. Hoentintsika maranana nyity fotoam-pivavahana ity ary ataontsika ny hira Zanahary taio ny tanindrazanay. Na
rehefa mivoakytsika dia manao an'ilay rakitra chassiste ny tiako tenena fotsiny hoe tsy hompanosika zany fa mba gardena ihany le distanciation dia fatenosika oatra damina miaraka Tuki feno